Fanisan'ny fifanana karakarain'ny ligim-paritra izay mofony ho an'ny fedinan'ny tomponaka ho an'ny sokajy lasaka ny 5-12 taona notanterahana ary ireo lalao ampaha-efa-taona tamin'izao farany eran'izao ka ny ekipan'ny Jetmada ny Sidexoiny AVA any Starmada ireo no ekipa efatra tafiditra hiatrika ny manasa-dalana. Jetmada, Sidexoi, AVA, Starmada ireo no ekipa efatra tafita amin'ny dingany manasa-dalana amin'ny fedina izay ho tompon-daka ny ligim-paritra eo amin'ny sokajy latsaky ny 5-12 taona ho an'ny baolina kitra sokajy zandrany izany. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasa-dalana izay nikatrohan'ny Jetmada manao akanjo mavo sy ny deux fivoriambe manao akanjo mainty. Ny Jetmada teto no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 2-0. Ny Jetmada no napiditra ny baolina voalohany teo amin'ny minitra 7-12 tamin'ny alalan'ny Prince rehefa nahazo tolotra tsara avy any amin'ny Krista. Tarika tamin'ny isa 2-1 teo ny Jetmada izay io isy ihany koa no nentin'ny rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia mbola nitoy ihany ny fanafian'ny Jetmada ka mbola natafiditra baolina iray faharoa indray izy ireo tamin'ny alalan'ny tahiry teo amin'ny minitra 4-20 2-0 nisa teo. Nanomboka teo dia nanindry mafy ny deux ary natafiditra baolina iray ihany koa teo amin'ny minitra 7-20 tamin'ny alalan'ny Mamso 2-2 nisa. Taorian'izay dia totoafy ny fanafian'ny deux vandy saingy tsara fiarovatena ny Jetmada ka tsy nampiova ny isa teny amin'ny solaitrabe intsony izany.